Maromaro ireo tonta-taratasy tsy fanarahan-dalàna momba ny tontolon'ny banky kirakirain'ny zandarimariam-pirenena ary anaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Araka ny nambaran'ny jeneraliny Manjakavelo Leonard Auguste, manamboninahitra lefitra faharoa ao anivon'ny komandin'ny zandarimariam-pirenena nandritra ny lanonana fanolorana solosaina avy amin'ny banky BFV-SG ho an'ny zandarimariam-pirenena dia amin'ny toby raha Tsimandrava izay ndrefa nambojanahary. Statistika kapa sarotra be ny anime azy fa maromaro ny sy mandalo aminay fa somaro dia izy moa tena foana fa somaro sarosarotra izy taloha zao zany efa betsaka amin'ny fitaovana miaraka amin'irety favorita ny fahaiza manao raha teo koa na dia velona dia mitombo ny fahaizan'ilay gendarme dia malakilaky koa zany ny fitretevana zao dia moramora koa zany mitratsara na ilay transportedeny zany hoe fantatsara ny ratsy zany. Solosaina misy 12 tokoa noho natolotry ny BFV-SG ny zandarimariam-pirenena iadina amin'ny sy tsy fanarahan-dalàna momba ny tontolon'ny banky indrindra ny famotsim-bola. Mikasika fiara-miasan'ny BFV gendarmerie zany efa nanomboka tamin'ny taona 2016 izy io. Ny etombohan'ilay izy fiara-miasa amin'ny resaka tolotra aloha ny etombohany dia niova tamin'ny resaka fampianarana ny fanolorana formation zany ho an'ny ofisian'ny gendarmerie amin'ny resaka fiaziana amin'ny resaka blanchiment d'argent sy ny fampianarana amin'ny resaka finance. Mialohan'izao fampitaovana izao dia efa nomeny BFV-SG fampihofanana mikasika ny ady amin'ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny tontolon'ny banky ireo teknisian'ny zandarimariam-pirenena.